Fiangonana paroasy Fomasin'ny Jesoa ny Antsiranana no fiangonana nitsodrano voalohany ny filoha Republikan'i Madagasikara Hery Rajaonarimampianina sy Ramatoavadiny ny maraina teo, sady ny findran-dalana raha teo tamin'ny lamesa voalohany ny archevêque-ny diocèse Avaratra son excellence monseigneur Benjamin Marc Ramarson nandimy toerana any monseigneur Michel Malo lasa misotro ronono. Nasongadina nandritra ny fitoriana ny evanjely masiny fa mitady mpagnaratolo itory vaovao mafaly ilaina ary noatranteriny ny fiainana mandrakariva ny finoana loalarana amizay ny fitiavana fanoloran-tegna mba amin'ny faharetana. Mbola namafisy ny filoha Hery Rajaonarimampianina tamin'ny kabaro fohy nataony fa mifamatotra ny fitiavana sy ny fihavanana ary vonona ny tenany ampandrosany Madagasikara maika ny fandriampahalemana ka itaomany ny rehetra ifanometanana ho an'ny nosy malalatsika ity. Fa apandroso ny fireneny hikarakara ny vahoaka ary anatin'ny fihavanana no tsy maintsy anaovana fitiavana sy fihavanana ny famaky ireny. Ary zay no tena mazava lehibe satria rehefa mitovy fihavanana ianao dia mitovy famelan-kelika ihany koa, mitovy fahalemana ihany koa ary miakana amin'ny sesa ihany koa. Famakiana miafatry ny Papa Ray Masina no nentin'ny nonce apostolique eto Madagasikara son excellence monseigneur Eugène Martin Nugent tamin'ny Piony teto ary nankahireziny ihany koa ny filohan'ny Republikan'i Madagasikara amin'ny nanomezany malagasy toky azy izao. Tsy ho matomomoko na poakaty ireny fampangatanana nataony filoha Republika Madagasikara Hery Rajaonarimampianina tamin'ny fampielezan-hevitry fa tsy maintsy vitegna anisan'izay ny orinasa secret. Ho avy ny fanatanterahana azy ary ho avy tsy ho ela ny ampahany amin'ireny asa ireny zany. Ny anankiray zany efa homaninay tsy ho ela fanamboarana ny secret zany tsy ho ela ary dia very ny fandanina koa ny zavatra asa hafa izay ary ahoana indray matao filoha mikasika ny gouvernemanta. Ny gouvernemanta moa efa nalazaiko hoe za dia olon'ny candidat d'ouverture za tamin'ny rafitony zany ka dia nijerena zany mizahana arak'izay azo atao ny andraisana izay mendrika vita eo amin'ny setra maro samihafa ary tsy maintsy anatin'ny fibanjinana ny firaisapirenena sy ny fihavanana.